Taningazana ankehitriny ny androa tokony faritra Betsiboka sy ny faritra Boeny ary ny tapany atsimon'ny faritra Diana. Rakotra ravinala na feno lavaka sy tany kaonrika. Mitarika antsanga izay mivarina any amin'ireo lemaka vokabary toy ny any Ambatoboeny sy ny any Marivoay. Ny anaran-tany sisa ny mampahatsiahy fa rakotr'ala ireto faritra ireto fahiny, ohatra ny eto Andohala eto Mahatsinjo. Mbola nisy ala tony fahiny. Fa taty aoriana zany. Satria nanomboka teo amin'ny 2.7 nakatia no tena nienjehany ty doro-tany ity. Fa tamin'ny andron'ny Première République zany dia mbola nisy ala tetya ary amin'ny tendrombohitra atsimo ry aza dia manana ny anarana mihitsy hoe Andohala. Da sahala amin'ny an'ny Boeny zao tena vomafy mihitsy zany ny plaine Marivoay satria noho ny avy any amont, avy any Ankarafantsika, avy any ny efa voa, tsy vao zao efa ela. Dia mbola azo avotana nefa ve mba fanetana? Azo avotana ary zany no antofisin'reto projet misy amintsika zao. Manao ny PADAP, manao ny PLAE amin'izao fotoana zao. Ny PLAE na programme de lutte anti-érosive dia fandaharan'asa iarovana ny nofotany tsy ho kahony ranorika. Iarahan'ny gouvernementa allemand sy ny banky KfW ary ny gouvernementa malagasy sy ireo mpisitraka anifotony. Eo amin'ny andiany fahadimy izao ny PLAE nanomboka tamin'ny taona 2014, misehatra aty amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Boeny ary ny faritra Diana ka hifarana amin'ny taona 2024. Miompana indrindra amin'ilay atao hoe restauration des paysages et des forêts, zany hoe natao anarenana indray zany ireo ala sy ny tontolo manodidina ny any ambanivohitra ao anatin'ny politika am-panjakana izay mikasika indrindra ny famerenana indray any Madagasikara ho nosy maintso ka ho rakotr'ala i Madagasikara. Fomba entin'ny PLAE hamerenana ny Madagasikara ho maitso ilay antsoina hoe approche paysage. Izany dia miompana amin'ny fambolekazo amin'ny tampoka voana sy ny tanety, amboleny commune na reboisement communal. Misy koa ny fampirisihana ny isam-pianakaviana hamboly hazo azo manokana na reboisement villageois individuel. Hazo akasialo amin'izao fotoana izao no betsaka ambolena amin'ireo faritra telo izay hotsidintsika satria maroroka ny akasia. Indrindra fa mila rakofanala haingana ireto tanety tsy takabasy, fa misy koa karazan-kazo hafa. Ary ny PLAE fahadimy dia miezaka hanaparika ny karazan-kazo zanatany na vahiny izay tokony aso. Ao koa ny fiarovana ny sisa tavelany alatranainy eny amin'ny loasa sy ny fiarovana ireo ala voajanahary. Io no antsoina hoe mise en défense. Misy koa ny fitsinjovana ny fiarina sy ny fivelomana amin'ny alalan'ny fanaovana alavatom-boly sy ny fampiroboroboana ny voly fihinana ary ny fampanjariana ny tanety sy ny lembalemba ho lasa kijana maitso lalandava amin'ny alalan'ny fambolena vilona. Izany rehetra izany dia miaro ny nofotany tsy ho kahonrika ary miaro ny lemaka sy ny baibo fambolem-bary aty amin'ny faritra Diana sy ny faritra Boeny ary ny faritra Betsiboka. Eto Andohala aty Mahatsinjo faritra Betsiboka isika izao. Ny tanety sy ny avona eto Andohala dia ny rakofana hazo akasia namboleny commune Mahatsinjo, izany hoe reboisement communal. Velaran-tany 100 hektara no voavoly akasia tamin'ny tao-pambolekazo 20 raika amin'ny 20. Natao andavaka tsotra ny 470 ary nasaina tamin'ny trakteur ny 970. Atao manaraka ny ferinasan'ny trakteur ny voly hazo, ka toy izao izy rehefa tazanina avy eny ambony. Ny izy io zany ny fambolena izy io dia misy tampoka rano, fa tsy hoe asa maimam-poana fa natao appel d'offre mihitsy zany ny etsona ny vahoaka
amin'ny resaka fambolenan'izy io indrindra amin'izao andro fahavaratra zao moa zany de tena mahazo tombontsoa ny olona amin'le karama io afaka daholo ny fahasairanana ny amin'ny tanjona tratrarina zany amin'ny pia de efa 100 hektara any zany zay zany ny tanjona ny commune Mahatsinjo. Hodidinina aroafo ny tanikazo napetraka ny komity miaro ny ala iarahan'ny gendarmerie ny quartier mobile ary ny fokotany sy ny ray aman-dreny. Ny ala dia ho lasa fananan'ny commune izay mananjo hitrandraka azy rahatr'izay hitondra fampandrosoanan'ny commune sady ho tombontsoan'ny be sy ny maro. Afaka 5 taona miakatra makany zany zay no eritreretina hoe tsy mijaly tsony zany zay resaka hazo, kitay, saribô, trano sy ny isan-karazany zany. Fomba faharoa iarovana ny nofotany ny fanajariana volantsinana na 2001 amin'ny tany Mosolampy. Atao manaraka tsipimira abo na courbe de niveau. Avy eo elanelanina lakan-drano antsoina hoe fanya eo hampitsika ny rano. Volena hazo ao anatin'ny volantsinana ary asiana dongotra ny morony. Avy eo dia volena vetiver na vilona na fefivelona karazany hafa. Rehefa lava ireo zava-maniry ireo dia lasa matevina mitandahatra ka sady miaro ny nofotany no mihazona sy mampitsika ny rano ary mamelona ny loharano. Ty le toerana metrarana n'le hoe ady amin'ny fikaondriaka ny tany dia nametrarana n'ireny demiline isan-karazany ireny zany araka ny hitantsika teo izay mitazona ny rano tsy kaondriaka, mitazona ny nofotany tsy kaondriaka amin'ny rano sy mitantana n'le loasahany ambany any ambany any satria toerana Mosolampy izy ity. Tsy demiline rery ihany zany dia zavatra napetraka eto amin'izay hoe ady ny fikaondriaka ny tany zay fa misy ny atao hoe fasinina na esika izay toha-drano izy io manohana le tatatra izay mivakiny rano reny zany misy lalan'ny rano reny dia lasa mihamamaky ny rano dia miangeza dia iny mety hitarika lavaka. Tsy vitan'izay toha-drano zay koa ihany zany natao teto fa misy an'ireny canal isan-karazany reny koa zany mieny izay manamaivana an'le fikaondran'ny reka ihany koa atao hoe canal d'infiltration izy. Ny volihazo sy ny volantsinana dia mampiena be ny antsanga izay manototra ny lohasaha sy ny lemaka ka avanina tsara ny voly. Taloha izy raha vao tonga ny orana dia rehefa tototry ny fasika izy nofotany tokony aniriny vokatra zany tototry ny fasika dia na vokatra raha miena dia manilika an'le fasika tsy vita le izy dia be tavela arany tany. Dia afaka tsoma tsara le izy no nisy an'izao zany tsisy atsanga nidina tsony amin'ny taninay fa tonga dia voatanan'io daholo ny atsanga midinao sy ny rano betsaka manimba azy. Eny antenatenan'ny tanety dia nanajariana fisotroan-danon'omby na abreuvoir mba ho rano madio sy mahasalama no sotroin'ny biby fiompy. Malalaka ho an'ny fiompiana aty amin'ny tapany andrefana avaratry Madagasikara. Nefa vokatry ny doro-tanety dia vilona makina sisa no tavela ho sakafon'ny omby. Ka ny PLAE dia nampiditra karazana vilona vaovao antsoina hoe junkao avy ny Chine hanova ireto tanety lava ho lasa kijana maitso mandavataona. Ao koa ny brakaria. Izy ity zany manana tombony ngeza be sady malaky le fitombony no le vokatra azo ihany koa indroa na intelo amin'le farinomby izay misy eto toerana. Dia le tena antony anaovana azy zany le sakafon'ny omby voalohany indrindra, dia faharoa fampitomboina le taranaka an'ilay jinkao satria anisany tena mety aty amin'ny faritra le izy. Dia zana zany ny anampianan'ireo tatsapy-ompy amin'ny fampitomboinan'izy io mba ho sakafon'le omby. Eo ihany koa ny fiarovana ny tanety dia anisany mitazona ny nofotany koa zany ty le jinkao ty satria ny fakany zany tena miparitaka dia mamikitra tsara amin'le tany dia tsy lasa n'le rika zany le tany izay hoe fambolen'le olona isan-taona. Mahaliana ny mponina ny jinkao satria azo anaovana saribon-koa izy io ka efa misy ny tantsaha mirotsaka amin'ny fampitomboana masom-boly apariaka amin'ny mpiaramonina. Tena ilana le vilona zany araka n'le fanjakan'ny doro-tanety be loatra ety aminay. Mitsiritan'ny olona le vilona maitso hohanin'ny omby dia tsy tantin'le olona izy dia tonga le olona manao foana mandoro tanety dia miparitaka eraky ny tapitra daholo le tanety.
de zay no arisy lahatra anay anao an'le ville mba rehefa misy manao an'le ville zany de mety mahita any de mety be no resy lahatra. Zay eto zany am'le ronono vao manomboka an'le omby be ronono de zay zany no tena mahatsara an'le ville ataonay am'izao. Izao hitantsika eto Andriba izao kosa ny antsoina hoe alavadim-boly na agroforesterie. Hodidinina fefivelona toy ny tefrozia sy ny ambatry na kazanus ny tanimboly, atao miefitrefitra na embocagement, ary atao manaraka tsipy-mirahabo izany mba hiazona ny rano sy ny nofotany. Iankandrefana aty amin'ny faritra Boeny isika. Ny randrorika avy aty iray na en amont, izany hoe avy aty manerinerina ato amin'ny distrikany Ambatoboeny, Garafantsy sy Marotsako aty amin'ny distrikany Marvoay, ary Ankazomborona sy Maevarova mbola ato amin'ny distrikany Marvoay, dia mivarina any Iava na en aval any amin'ny lemaka Marvoay, izay sompotra faharoan'i Madagasikara manarakaraka na loatra. Aty anefa dia nisan'ny toerana betsaka lavaka indrindra. Io midoro tanety tsy azo sakana, tsy voasakana zany mbola tsy voafehy mifameza anazy ka zay mihitsy noezaka tadiavina hatreto mba isin'le fampifehezana amin'le vahoaka indrindra le mpiaramonina. Ndrany avaty amty Garafatsika mankaty moatsy aty amin'ny tany aty amin'ny lohany aty makany Marvoay daholo. De any Tsilopiko misy makany Marvoay, misy fasika be any manaby mamarina ny makany Marvoay. Vahaolana de miaro ny lavaka tsy atao mamboly hazo. Eto be fotoana andrefana kelina Karafantsika isika no ijerin'ny fomba fisakanana ny lavaka mba tsy hitatra. Eto be fotoana dia misy tanety 420 hektara feno lavaka, izay mamarina fasika sy antsanga tsy hitanoano any amin'ny reniranona Karafantsika, ka mivarina any amin'ny tanimbary 100 hektara any amin'ny lemaka Marvoay, iry ambany andrefandry. Toy izao ny fiarovana ny lavaka mba tsy hetsika. Ny tanety dia volena karazana akasia olosersia, izay midoroboka rehefa lehibe ka manaloka ny tany tsy ho kahony rano. Soritsoritana volantsinana na 2001 ary volena vetiver eny amin'ny tany misolampy. Ny kisilasila kosa dia volena volo na bararata ary tohanana valakely vita amin'ny tsatokazo na caisson ny kisilasila mba tsy hiotsaka mandra-pahalehibe ny bararata. Hajarina hifanao ambaratonga ny sisin'ny lavaka dia volena vetiver. Tonga taty nitsidika toerana maromaro tato amin'ny faritra Boeny, ny tompona andraikitra maromaro avy eny amin'ny ministera foibe sy ny avy ety amin'ny faritra. Fatatsika tsara fa ny fiforonan'ireo lavaka na ny fisian'ilay antsointsika hoe ensablement na ny érosion éolienne dia antony anankiray mety isina fikorontanana any amin'ny toerana iva izay any no anatanterahana nyray lafiny fambolena. Ka mba tsy isiny izay fahasimbana any amin'ny toerana afahana manatanteraka amin'ny fambolena zay dia manomboka aty amin'ny kijana, aty amin'ny tanety sy ny amin'ireny fiforonan'ny lavaka reny no anaovan'ny zao groupe de travail zao sy nitetika asa misehatra amin'izany n'ilay réflexion androany mba afahana miaro an'ilay izy hatraty amin'ny amont mba tsy isiny izay fahasimbana zay any amin'ny aval. Samy manana ny fomba hierovan'ny tanety sy ny avoana, tsy hamarina ranom-potaka any Ankarafantsika sy any Marvoay, ny commune aty Ambatoboeny sy aty Marvoay. Ny eto manerinerina ato amin'ny distrikana Ambatoboeny ohatra dia navoavoly hazo 300 hektara, miaro ny tanimbary 400 hektara amin'ny manodidina. Io la antsoina hoe ceinture verte. Voly hazo an'olon-tsotra daholo ireo, izany hoe reboisement villageois individuel na RVI. Fa raha dinina zany dia ohatran'ny hoe fekibo maitso manodidina zany ny alana Karafantsika. Raha tsy fenona ala zany manodidina n'izy ity mba ho hanomezana ny vahoaka zany ny filany, dia farany ho potika zany ria Karafantsika ry. Amin'izao fotoana zao tompoko dia fa
azo lazaina hoe satria tany amin'ny 2014 iny nanomboka zany no tena fiarah-miasanay dia efa misy zany reo hazo aloha satria io moa mila entretien izy io, mila ela gaz ohatran'izany dia efa manampy be dia be aloha zany zay le olona zay tompony eo amin'ny resaka kitay afany mba tsy hoe andeha andray mbola motika an'le efa mbola naturel sisa tavela. Santionany ala RVI izay efa azony tompony trandrahana mba tsy hanimbana ny tontolo iainana ny alan-dravomanana mivady eto Matsaporovato tsy lavitra ny manerinirina. Fa ty kosa zany mbola misy zavatra anankiray tokony ataontsika ilay fanadiovana ny ambany eny. Toy ny fanao amin'ny toerana rehetra izay misy reboisement communal na reboisement villageois individuel aty amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka ary Diana dia mitety ireo olona manana tany-kazo ny teknisianina mampianatra ny fomba fikarakarana sy ny fandratsanana ny hazo. Dia mba hambenana izy zany tsy latsaka hoe endaka somary tazominao kely izy zany mba tsy enjerany ambany. Ary zay moa no ampianarina ny olona hoe raha kakazo bois charpentier zany ny ilainao dia ohatran'izao ny fandratsanana azy. Efa nampianarina aty amin'ny faritra aty zany moa faritra tazomoka amin'izao fotoana izao dia efa hoe somary mahalala an'izay dolidoly. Fa raha ohatra kosa hazo fanao charbon tena alainao dia any amin'ilay ambany mihitsy zany hoe mahabetsaka ny ratsany izay azonao atao charbon na atao kitay maina zany hazo maina. Dia fa lahady sy mianatra iny dia mandeha tô zay mitondra sakafo tô misakafo dia amin'ny hariva zay vao mody. Sady fakana tsy hodrivotra ny atiala no fiveloman-dravomanana menakavy. Kakazo nalainay tato 900 isa nalaina amintsika izy io amin'ny faritra amin'ilay hitantsika keo izy io mbola hitantsika tsisy mangarakaraka loatra tonga dia efa natao magnara-penitra zany dia efa angalana ilay kakazo. Raha nividigny zany 900 isika 1,000 boka zany isika 500 izy 3 tapitrisa. Eya. Izy raha ividy omby zany mahazo savaly 3 lahy zany aminay to isika savaly efa mahatonga sarety zany. Eto Marsako andrefana kely nankarafantsika isika izao. Ny ho hitantsika eto Marsako dia ny alavadim-boly na ny agroforesterie ato amin'ny Sahangahy Amad. Efa tany maty tototry ny fasika ny Sahangahy Amad fa noho namboly hazo nandrakotra ny tanety manodidina izy dia velona indray ny saha ka afaka mamboly voanjo, katsaka, vary sy voly fihinana hafa. Ny elanelan'ny tanimboly dia nasiany fefivelona toy ny ambatry na kazanus ary lakan-drano karazan'ilay antsoina hoe faniaio ka mando lalandava sady lonaka ny saha na dia maina zany andro. Fa raha mbola mitoy izao fanatsarana zao miaraka amin'ny PLAE V mba engany mba hitoy fa ty tanimboly reto tany mangazo reto raha afaka taona roa 3 taona azo ambolena vary satria zavatra tsy azo nambolena ninina ty an'izao dia fahita hoe ambolena eto dia manjary zany na vary na mangazo na katsaka dia iratsika mahita moa zao zavatra fanatsarana zao. Fa roa manaraka an'izay raha feno io le kanala io dia mifoity amin'reto fambolena reto le rano na dia tsy ampy ara zany le orana amin'izao ohatra hoe lasa le orana matoky zany zahay fa mbola manty foana eny ambany eny. Varinay zany amin'izao aloha dia tena mahavita taona fa zay izy eo dia mbola tsy mividy vary. Reo zany mamatsy ambezonay zany dia iny ambezonay vary tsara iny zany vao masaka iny dia manao vary jeby koa zahay. Dia masaka koa vary jeby iny dia manao vary mipody koa zany zay amin'ny vary fanampindry zareo. Tsy tapaka mamboly zany zay. Tsy tapaka mijinja. Santionany alavadim-boly azo alainy tahaka koa ny andrajona arson eto Betany Ankazomborona atao amin'ny distrikany Marvoay. Ny tanety manodidina ny saha dia voavoly hazo fihinam-boa toy ny voasary makirana, ny manga, ny mahabibo, ny konikony sy ny ampalibe. Ao koa ny mangahazo, ny katsaka sy ny vilona jonikao ary ny vary an-tanety sy ny vary an-tanimbary. Ny atsara ny vokabary. Taloha izy io any amin'ny enina fito gony fa zao izy fa tena mampiakatra any amin'ny 5 20 sady taloha zany sofira ny asako tena nanao nasionala tanatin'ny 20 taona dia tsisy eritreritrim-pody any amin'ny sofira tsony za fa tena afa-po tanteraka za amin'le fanetanana. Mbola ato amin'ny distrikany Marvoay isika izao eto Maevarova commune Ankazomborona. Navita voly akasia 20 hektara ny commune
tamin'ity taopambilekazo 24 raika amby 24 ity iarovana ny fariny mora feno izay mamelona ny farinakazomborona sy ny lemaka marovoay. 100 hektara kosa ny vita tamin'ny taopambilekazo 724 nasiana zezika ny voly hazo ka maroroka be. Le hazo zany mba miaro n'le tany tsy kofindrika mirotsaka any tanimbarininay zay lo volomany. De faharoma zany le resaka hazo tena ilaina koa satria le ala fa mainsy ringitra na itadiavana charbon tsisy, ala maika tsisy, ary ny hazo koa miantso orana koa. Raha zao zavatra hitantsika zao zany zavatra herin-taona fotsiny. Mino afa raha 5 taona na 4 taona izy fa tena lehibe. Ianavaratra aty amin'ny distrika Anambanja isika, eto amin'ny commune ambanivohitra Mahery Varatra. Ny commune Mahery Varatra dia navita voly hazo 470 hektara tamin'ny taona 2024 ary 410 hektara tamin'ity taona ity. Misy ny an'olon-tsotra ankoatry ny commune. Toy izao hitantsika eto Anjiabory izao ny fomba fanajariana ny ankamaroan'ny tanikazo aty amin'ny faritra Diana. Ambolena amin'ny tany no hajariana okipa, izany hoe natao lafatra mifanao ambaratonga. Misy akasia karazany 4 sy karazan-kazo zanatany na vahiny 10. Voakarakara ny tanikazo satria misy mpiandry ala na agent forestier 4 izay karamain'ny PLAE. Afaka 5 taona dia mihevitra ny commune fa haleo tena tanteraka ka hiantoka ny karamany mpiandry ala. Any aoriana any afaka 5 taona any matoa koa zay fa tegna tombotsoa be hazon'ny commune amin'ity voly kakazo ty satria hitrandraka azy ty commune misy fampidiram-bola be afagna mampandroso commune. Mety panneau solaire zay mampiasa ordinateur zay agnatin'ny commune ao ho vita tsara zay commune handeha tsara makara commune mandroso jiaby zay commune. Eto Morafeno commune Mahery Varatra isika izao. Toy izao hitantsika ato amina RVI izao ny havon'ny hazo akasia sy ny kininina vao 5 taona monja nefa efa mihoatra ny 10 metatra zahady. Izy ty dia natao amoron-dalana ho mora hitan'ny mpandalo. Io la antsoina hoe parcelle permanente d'observation ahafahan'ny olona mampitaha. Misy karazana kininina 3 sy akasia karazany 3 ato. Maroroka ny akasia ary ny voany milatsaka amin'ny tany dia mitsimoka sady manemitra ny atiala. Ka ianao indray aza no sahirana mitevy azy ireo hanaovana kitay na charbon. Amin'izay mazavazava ny atiala ary mijoro mahitsy tsara ny hazo vaventy. Fa maro be ny azona ampiasaigna melanelany any. Efa nanao fafagna zay taminazy, efa nanao chevron namboarana tragno, efa nanao charbon zay taminazy ty tato. Afa maro koa ny resaka ireo mpiasa tragno vato reo manao safodazy reny. Efa nampiboaka maromaro camion zay tamin'ity tato. Toy ny any amin'ny faritra Boiny sy ny faritra Betsiboka dia manao alavadim-boly na agroforesterie koa ny ety amin'ny faritra Diana. Ampiarahana ny voly hazo sy ny voly fihinana na ny voly fanondrana toy ny any Saïdali eto Ambaliabe na i Victorien eto Mahery Varatra. Tsabona zany bonara. Efa voatsabo bonara bezabeza eo mitsabo lavaniny ndraiky katakata. Igny zay mba hosiany haloka be mba anitsinitsy zay valave lavanila. Ao koa ny fambolena vilona Junkao na Brakaria ka efa maro aty ny tantsaha mamboly sy mampitombo masomboly vilona toa ny Albert eto an-tany Manelina sy Ranaivomanana eto Analalava ato amin'ny commune Mahery Varatra. Miahatra taty taloha ahatra tapo tanety ka le tapo tanety io efa manomboka efa tsy manjary tsy mahatsara ombontsony. De zay nahatonga anay hoe alohatsika amboly an'ity raha ty akatsara an'le fiompina. Rehefa maina zany le tany de tsisy le ville de zay nahatonga anay nanao an'le fambolena ohatra zao amezana le fiompina. Izy mandavataona ka arakaraky le fanaovanao an'le izy zany mampandavataona azy tsy mampandavataona azy. Ka rehefa ohatra bo karakaranao izy mandavataona. Ny an'ny Tongozo Augustin eto Antsakomanondro dia miara-maniry ato an-tsaha ny voly fihinana sy ny voly fanondrana ary ny hazo. Ao ny vary atao toratady ka tsara ny vokatra, ao ny katsaka, ny vilona, ary ny akondro sy ny hazo
dia alokaloky ny kafe sy ny lavanila ary ny kakao. Ny zavatra navoloko eto zegny ny vary, ny katakata, ny pistasy, ny tsakotsako, ny kakao, ny lavany. Io zegny ny ala vadim-bola zegny ny fitambarany jiaby zegny. Ke natambatra zegny mba tsy ampanahirana. Izy koa zegny nao mba mandeha mikopoko araiky io zegny mba mitambatra zegny jiaby mba tsy vezivezy zegny. Fanenisan'ny zava-dehibe ho an'ireo commune izay miezaka mamboly hazo sy miaro ny nofotany any amin'ireo faritra Anotsidintsika, tany Betsiboka sy tany Boeny ary teto amin'ny faritra Diana dia ny fanoratana ny tany mba hampilamitsaina izay nanamainto milaly azy na commune io na olon-tsotra. Io ilay antsoina hoe sécurisation foncière. Resaka sécurisation foncière mizara roa izy. Ray zegny amin'ny alalan'ny commune io zegny bloc maventy be, io zegny 100% aminany zegny domaine manao azy. Io zegny aragna miasa amin'ny PLAE. Fa le fanaova le mipatrazy ndraiky reboisement individuel, io zegny efa magnano ato amin'ny commune misy bureau ifotony fanagnantany. I tany ty taloha tsy mbola nisotra taminay fa tany mpanjakagna zay. Rehefa nandeha ty fambolen-kazo ty, nandeha tamin'ny commune zay nagnatoka le tany ambolegna, de commune nagnamia zay le tany ambolegna izy. Zay fa vita nitsaboka kazo, nisoratagna amin'ny agnarany tsiraikiraiky amizay le tany nambolenay jiaby ary nagnameza ny commune zay karaha tany jiaby. Ny commune Antsakomanondro aty amin'ny district Anambanja dia nanao plan régulier ka naka topographe avy amin'ny sampandrarany fananantany hikarakarana ny alarovana na hatao forêt mise en défense eto an-dranomanitsy. Ny plan régulier dia dingana rahana ahafahana manoratra sy manitatra ny alarovana amin'ny alaran'ny commune. Voalohany akaiky atsika eo misy toerana ato, akaiky ato moa toerana tanimasy volagnan'izy aty avaratra ato. Ary ato moa misy lac sacré koa, misy matsabory kely zay ao, de arovagna izy rehetrarehetra io satria sao de totitra fasiky. Ary ao moa ny source andohany ao, ndany hoe source ny rano zay iveloman'ny ponina eto agnivon'ny fokontany Antsakomanondro. Raha tambatra ireo ala nambolen'ny commune sy olon-tsotra mba minikijana firaofany omby sy ny alavadim-boly izay notsidintsika taty amin'ny faritra Diana sy Betsiboka ary Boeny dia eo amin'ny 1,000 hektara eo. Fa ny tanjon'ny Madagasikara manontolo dia ny hahavoly hazo hatrany amin'ny 4 tapitrisa hektara. Tafiditra ihany koa anatin'ny politika atao hoe iraisam-pirenena izay iarahana amin'ny Afrika sy iarahana amin'izao tontolo izao ao anatin'ilay atao hoe AFR100, zany hoe Madagasikara zany dia tokony handray anjara amin'ny fanandrenana indray ny paysage forestier ka mahatratra 4 tapitrisa mahery hektara no anjaran'ny Madagasikara ao anatin'io AFR100 io. Ho an'ny Afrika zany dia mahatratra 100 tapitrisa hektara. Ary izay indrindra no antony iopanan'ny famatiam-bola ataon'ny gouvernement allemand satria ao anatin'ilay atao hoe objectif ambonina, zany hoe fanarenana ny paysage manerana an'izao tontolo izao mba hiadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro dia mandray anjara be tokoa Madagasikara ary titetika asa fandarana asa PLAE ty dia tafiditra ao anatin'izany. Dia nisy an'ilay vazaha allemand zay satria coopération avy amin'ny Allemagne izy tia dia ny zavatra nangatahako sy nitadiaviko taminy dia hoe mba avereny tahaka an'ireny forêt noire any Allemagne reny ty andohalanay ty fa efa lasa anara-maneso izy amin'izao fotoana izao.